Ajantsika hatrany amin'iny fananao fanamariana momba ny dia tany Atsimonosy tao anatin'ny famerenana amlona ny eo anivon'ny fiarahamonina ireo kotra tonga saina ny prime ministre lehibe ny gouvernement amin'ny fomba ahoana ary no amerenana azy ireo indray eo anivon'ny fiarahamonina toy izao ny hevitra ny prime ministre. Voalohany aloha za tsy nandeha niarahaba zareo amin'ny zavatra tsy mety nataony fa zao tsarovinareo tsara fa ireo olona reo isika zay milomano amin'ny fahasambarana zay milomano amin'ny fanananjavatra karazany dia nanadino an zareo ka izareo olona reo dia manana hoe tsy hoe olona bandi fotsiny izy fa olona révolté ihany koa izy satria niadino izy nadinotsika satria izy ny angarany vintana ary isika dia nanadino azy fa hita moa fa amin'izao fotoana izao andriamatoa président mampianina dia hiady amin'izany vonona izy hiady amin'izany satria voalohany dia nanangana ny atao hoe décentralisation effective zay zavatra zay dia zava-dehibe mihitsy ary izy dia matoky fa atsangana avy any amin'ireny faritra atsimo ireny no ny hoe tena fiaingan'ity firenena ty amin'ny fahafana ara-développement zany efa betsaka ny zavatra nomevernay momba ny réinsertion sociale dia misy ny atao hoe traitement maimaika dia hoe fitondrana zavatra vary zany fitondrana zay zavatra rehetra mety hoe hoanina na lamba na zara amin'izany zay hoe traitement d'urgence dia misy koa ny traitement hoe à moyen terme dia efa nitondrana izy tsiromboly zany hoe semence efa nitondrana deux camions de tao emballage mangazo zay tao mangazo efa nomena azy ihany efa nomena 10 000 angady izy mba hiasany mba hahafahany mamboly mba hahafahany mitsetsika amin'izay izy tsy miverina intsony any amin'ny zavatra tsy mety nataony teo.